Zoma favalambropolo aprily roambropolo sy roa arivo aterigny arahaba mampirentsua toboko lahy sy toboko vavy mpagnajana no agnasagnanao magnaraka ny fampalam-baovao eto amin'ny radio antony filazantsara hatramin'ny farany vaovao makasiky ny fahasalamagna no andehanamboantsika ny fampalam-baovao amin'ity anio ity notanteragny omaly fa 17 ny volagna aprily roambropolo sy roa arivo ny fankalazagna ny andro isam-pirenena ho amin'ny ady atao amin'ny tazomoka tao amin'ny fokotany mangarivitra antsiranagna no nankalazagna izegny andro isam-pirenena ho amin'ny ady amin'ny tazomoka izay leo arahantsika avatrany ny fagnadiadiana agnisan'ny aretigny mamono ny vahoaka malagasy maro ny tazomoka ary tafiditra ao anatin'izany indrindra ny fatradiana eo andalam-paresena kosa izany ho an'ny distrika nantsiranana voalohany izany dia vokatry ny fiaramiasa izay ataony isam-batan'olona tsirairay sy ny faresen-datra ny isam-batan'olona amin'ny fanadiovana ny manodidina satria fantatra fa ny rano miandrina sy ny ahitra no agnisan'ny mahatonga ity tazomoka ity raha ny fagnazavagna natao ny talempatry ny fahasalamam-bahoaka fatradiana Dr. Volazandry Prisla. Ny tazomoka zegny agnisan'ny aretigny izay mbola mamono ny vahoaka malagasy maro fa indrindra koa ato amin'ny faritry Diana fa isoratsika Zagnahary fa ny eto an-tampon-tanàna ny Antsiranana dia efa eo amin'ny phase d'élimination atsika jeudi ny natao mo ity fankalazagna ity mba amerimberegnana amintsika ndraiky ny ahafahantsika miady amin'izay tazomoka izay eny fanadia ao agnatin'ny phase d'élimination azatsika jeudi ato amin'ny district Diagoin tokony ho tazomitsika izay ezaka zay efa nataontsika zay mba hialatsika amin'ity tazomoka ity satria mbola mandrivaka ny zaza mandehivavy ny olon-dehibe tsy volagna atsika raha ny atao faritry Diana dia ny any Ambilobe Ambanja Nosibe any dia mbola ny Diagode mbola tegna agnatiny ady amin'izay tazomoka izay isoragna nefa ny ezaka zay ataontsika tsy araikiaraiky avy na avitantsika na azahoantsika amin'izay phase d'élimination izay koa tazomitsika io statut ny phase d'élimination io fa tsy verigny eky atsika eto zegny magnambara fa ny ato amin'ny district ny Diagoin dia efa tsisy moko mitondra an'izay pali zay fa raha misy olo voany tazomoka dia nazony avy any amin'ny district ivelany dia fa narary boaka akagny izy zay vao navy amintsika eto zegny fa ezaka be ka hitanatsika an'izay no imasoatsika tsy araikiaraiky amin'izao fotoagna jeudi dia mandritra an'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tazomoka izao dia hiara-hientagna itsika satria ny moko araka volagna président fokotany teo igny misitriky agnatin'ny lobolobo misitriky agnatin'ny andritra ity fotoana fankalazana ny andro isam-pirenena ho amin'ny ady ho amin'ny tazomoka ity dia nanentigna manokana ireo filohan'ny fokotany mba agnentigna ny vahoaka ao agnatin'ny fokotany misy azy mba andriandraikitra agnadio ny magnodidina azy mba magnentagna nareo lehibe ny fokotany hiara-iasa amin'ireto mpiantsehatra amin'ny fahasalamagna reto amin'izay fiarovagna ny tazomoka izay ny fitsaboagna izofo ny tena tokony andraikitrin-dreo io mitaha voan'ny palu zegny fa ny fiarovagna amin'izo tsy vitany mpiasan'ny fahasalamagna irery fa miankina amintsika vahoaka or raha zegny tokony asantsika andavanandro tsy ambesagna fagnentanagna indraiky isan-taogno karaha ty tsika voahay agnadio ny magnodidina atsika fa ataontsika fomba fiainagna tsy andrin'ny commune urbaine atsika vao agnadio fa izy koa fa hitanao misy lobolobo mety agnatodizan'ny moko amin'ny toeragna misy anao mba tokony miara-mientagna atsika magnadoso izy igny fa manjary
magnadiso zay sokajy tsara efa azontsika amin'izay ady amin'ny tazomoka zay ny zavatra zay tsy fandraisana andraikitry hely ataontsika agnivon'ny fokontany. Izay zany agnentanana antsika sy fokontany jiaby mba havitrika agnentana ny vahoaka antsika amin'izay fahadiovana zay. Teo moa ny efa nankasitraka ny tsara marina fa tamin'ny alalan'ny asa tagna maro fagnadiovana ny magnodidy ny kianja ny terrain basket ao amin'ny fokotany Mangarivotra no nentigny nankalaza ity andro raisam-pirenena ho amin'ny ady amin'ny tazomoka ity hoentigny magnabe sy magnamia modely ho an'ny vahoaka magnodidiny ihany koa. Eo amin'ny lafin'ny fanabeazana kosa no nitsika ny fampalambavao amin'ny ity androany ity efa 3 andro omaly ny conférence débat izay nataon'ireo mpampianatra pikaroka ao amin'ny université Antsiranana izay hitavagna ireo mpampianatra ao amin'ny école doctorale miisa anakefatra izay misy ao amin'ny université. Mitoy izay fanakalozan-kevitra zay omaly alarobia ary androany alakamisy rapitso zoma kosa isy ny fanehoana stand izay tanteran'ireo mpampianatra ireo ho fagnambaragna ireo zavamisy izay tokony ho fantatra ireo fampianatra pikaroka eto Antsiranana. Oharantsika avy hatrany ihany koa ny fagnadediagna makasika ny amin'ny raharahany fanabeazana ho an'ireo mpampianatra pikaroka ao amin'ny université ny Antsiranana izay. Efa naritra ny 3 andro ny conférence izay nataon'ireo mpampianatra pikaroka ao amin'ny école doctorale ato amin'ny université ny Antsiranana. Ny 2 andro voalohany noho ny fampizaragna ireo traikefa anagnany tsirairay avy. Agnisan'ny nojerena niritra zany fotoagna izany ny point fort, ny point faible ary ny zavatra izay mbola azo atsaraigny. Ary amin'ny alalan'iny no afahagna magnatanteraka na mamoaka ny feuille de route na sordalagna itambaragna ho an'ireto mpampianatra pikaroka ao amin'ny école doctorat miisa 4 ato amin'ny université ny Antsiranana raha ny fagnazavagna nataon'ny docteur Andrianajaina Todzara, coordinateur suni norme. Tsara mariana aloha hoe inona le Sirenorme raha adika dia synergie de la recherche dans le nord de Madagascar. Ao anatin'izay resaka synergie izay ny zavatra andrasana amin'izao projet izao zany dia misy zavatra anaky 3 ngezabe. Voalohany renforcement des capacités l'école doctorale ao l'université d'Antsiranana. Faharoa dynamisation na redynamisation an'ireo école doctorale reo. Ary ny farany dia fampifandraisana ny monde de la recherche sy ny monde économique. Tao anatin'izay 2 andro zay dia nisy atrikasa tato amin'ny mairie Antsiranana, nisy conférence, dia nisy partage des acquis et des expériences an'ireo école doctorale anakefatra reo. Tsy reo ihany fa nisy partage des expériences ny école doctorale avy any ivelany ihany koa sy partage d'expérience na école doctorale izay fa hita fa mandeha tsara ary azo atao modely eto Madagasikara. Tao anatin'izay fifampizarana zay ary no nijerena hoe ahoana inona raha zany ny situation école doctorale atsika ato amin'ny université Antsiranana. Dia nijerena hoe inona ny point fortsika, inona ny faiblesse-tsika, inona ny atontsika, inona ny faiblesse-tsika, inona kosa ary ny zavatra mbola azo atsaraina na hoe inona ny zavatra azo atao miaraka. Zay le synergie zany. Androany zany amin'ity andro fahatelo ity dia à partir an'izay réflexion nandritra ny 2 andro zay dia handinika izahay école doctorale anakefatra hanao feuille de route hoe manomboka eto zany dia ity le zavatra hiraisantsika hampandrosoantsika n'izany recherche ato amin'ny université Antsiranana zany. Hotohizagna izegny programme zegny androany alakamisy sy zoma izay agnaboagna ireo tragno eva asiavin'ireo entreprise maro eto tapitranany Antsiranana. Mandritra ity fotoagna ity dia isy fampanantonana ataon'ireo monde économique sy ny monde recherche ka mandritra zegny indrindra no afantaran'ireo chercheur ny zavatra zay andrasan'ny monde économique. Nagnambara ihany koa ny docteur Andrianajaina Todzara fa tetikasa maharitra no tanjogno amin'ny ity fampanantonana izay atao amin'ny monde économique sy ny monde recherche ity. Eo indrindra le teneniko farany teo hoe fampifanantonana ny monde de la recherche sy ny monde économique. Misy entreprise marobe ho tonga eo. Ireo entreprise ireo tonga eo misy stand ny entreprise io zany. Ireo entreprise ireo tonga eo tsy hoe
ampafantatra ny entreprise ny ihany fa indrindra ifampizara sy ifampiresaka amin'ireny chercheur marobe izay hitantsika eto reto hoe inona marina ny zavatra andrasanay atao amin'ny monde économique amin'izany recherche zany. Reo chercheur reo koa ifampizara amin'ny entreprise hoe izao anie zany recherche ataonay zany, izao ny compétence anananay en terme de recherche et développement. Fanombohana ty fampanantonana an'izay monde anankiroa zay fa tanjona ny projet dia tsy hijanona hoe projet ihany fa haharitra ho fampandroana ny asa fikarohana. Hisy fiatraikany mivantana any amin'ny économie ny tsirairay ho fampandroana ny ty faritra misy atsika ty. Ivadika amin'ny lafo mavoafa indray isika fanohizana ny fampalam-baovao amin'ity anio ity tompoko lahy sy tompoko vavy. Jiro mandeha amin'ny herinaratra misy 30 no napetaka tao amin'ny fokontany Bazarikely Omaly alarobia fa 17 ny volana Aprily 2024. Natao izay no ny fahatsapanga fa marobe ireo toerana maizika ao amin'ny fokontany Bazarikely ka anisany ireo toerana izay hita fa maizika ary mety isikeny ireo tepaino ratsy no misafidiany agnapitana izay jiro mandeha amin'ny herinaratra izay. Jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro miisa 30 no napetaka tao amin'ny fokontany Bazarikely Omaly fa 17 ny volana Aprily 2024. Nisy ny fizahavana ireo point noir na ny toerana maizika izay mety isitriany ireo mpagnano ratsy. Izegny no nagnapitana ireto jiro ireto voalohany tao amin'ny fokontany Bazarikely Omaly alarobia. Tsara azava amin'ny vahoaka sy raikaraiky izay mipetraka agnatin'ny fokontany Bazarikely fa 30 lampadaire zany no dotation namezany commune ny fokontany Bazarikely. Tsy fokontany Bazarikely zaraiky izy io fa agnatin'ny fokontany 25 eto tamin'ny tanànany Antsiranana. Samy mahazo 30 lampadaire zegny ka ny Bazarikely manokana zegny 5 secteurs. 5 secteurs donc 6 fois 5 30 ka ny nahavo zahay zegny ato amin'ny secteur la glacière secteur numéro 1 misy ny fiaraha-miasa ny commune miaraka amin'ny fokontany ka zahay zany manana tombony be. Misy société secrène tsy atao amin'ny tany araiky fa zaraigna amin'ny secteur jiaby ka zay place point chaud na point noir ozy ny ahaizantsika izy no ametagna izy io fa tsy amin'ny lalabe mazava neny arabe aloha igny fa raisin'ny commune am-pelatagnana fa zay amin'ny point chaud na point noir igny zany no anjarany chef fokontany miaraka amin'ny chef secteur no mamantatra ary mametraka an'le planning manolotra izy amin'ny madamo technicien ahafandreo mametaka ny asandreo atsakany sy andavany dia mametraka fisaorana lehibe. Tapitra ny fampalam-baovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy makasitrika anao nagnaraka hatramin'ny farany ny namanao be mitombo Arlin magname fotoagna ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.